Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika ary avako malala hatratra dia alatsinainy faharoapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky Amosa mpaminany, Amosa toko fahasivy, Amosa toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Indro avy ny andro i Jehova izay ahatratraran'ny mpiasa tany ny mpijinja, ary ny mpanososy voaloboka ahatratra ny mpamafy. Ny tendrombohitra hibohibohitra ranom-boaloboka, ary ny havoana rehetra hiempo. Ary ampodiako ny Israely avy amin'ny fahababoana, dia hanankana ny tanàna efa rava izy ka hononao, ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy. Hanao sako izy ka hihinana ny vokatra. Eny amboleko ao amin'ny taniny izy ka tsy hongotana amin'ny taniny, izay omeko azy intsony ho Jehova Andriamanitra ao. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao. Fahamarinana. Amen. Teny fampanantenana no mamarana ny faminaniany Amosa rehefa avy nanazava ny fahalovan'ny fireneny Amosa noho ny kolikoly, noho ny tsy fahamarinana teo anivon'ny firenena, dia naminany Amosa ny amin'ny tokony hibebahany zanak'Israely, tokony hibebahany fanjakana, avaratra izay niasany Amosa, ary dia tao amin'ny Amosa ny olona hanompo an'Andriamanitra, tao amin'ny Amosa ny olona hiverina amin'Andriamanitra, hitantsika ao amin'ny Amosa toko fahaefatra, toko fahadimy. Dia aty amin'ny farany kosa Amosa dia milaza teny fampanantenana fa ho avy indray Andriamanitra hamendra fo ary hitahy ny firenena. Raha mijery ilay andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo isika, momba n'ilay faminaniany Amosa dia manome fanantenana ny amin'ny hahavokaran'ny voaloboka, hahavokaran'ny hahavokaran'ny fambolena, hoy izy manao hoe ahatratraran'ny mpiasa tany ny mpijinja, ny dikany hoe mahatratra ny mpiasa ny mpijinja, dia misy zany ny ambom-bava. Ampy zany ny vokatra, misy ary ny ambom-bava. Zava-dehibe amin'ny fitaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely any hoe arakaraky ny fikirany amin'Andriamanitra ny mampahavokatra ny taniny, arakaraky ny andehanany amin'ny fahitsiana amin'ny fanompoan'Andriamanitra no ahavokaran'ny taniny. Ary dia eto Andriamanitra manome toky amin'ny zanak'Israely fa raha miverina amin'Andriamanitra izy dia ahavokatra ny taniny, anana ny ampy azy izy. Raha mijery ny ataontsika hoe ny tsy fahampitsakafo eran-tany isika, satria zavatra roa lehibe no aseho ny andininy anankiroa io, dia mikasika ny fahampitsakafo, izay io andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo io, sy ny fandriam-pahalemana na koa ny trano honenana. Raha ohatra ka mijery tsika hoe ny lafiny tsy fahampitsakafo eto ambonin'ny tany, dia amin'izay hamaritana azy io moa samy manana ny fatrany kibony, samy manana ny kolotsainy, samy manana ny ataony, inona ny ampy, inona ny atao evoky, arakaraka ny firenena tsirairay. Fa amin'ny ankapobeny toro-dalana ihany dia mihoatra ny 3.3 ny olona eto ambonin'ny tany no tsy ampy sakafo, izay matetika moa aty Afrika na amin'ny ampahany aty Azia iny. Dia fa Afrika ny tena betsaka hoe tratran'ny tsy fahampitsakafo, zany hoe tsy feny tsara ny sakafo, tsy voatery hoe amin'ny lafiny habetsaka koa io nefa, fa amin'ny lafiny hoe maro karazana ve, ao daholo ve ny singa rehetra ilaina mahavelona amin'ilay sakafo. Madagasikara dia fantatsika fa amin'ity taona 2024 ity, ny loi de finance antsika dia namaritra hoe hamokatra vary 5,800,000 tonnes, zany hoe any amin'ny valo hetsy sy dimy tapitrisa tonnes mahery kely any ho any no eritreretina ho vary hovokarina hiakatra amin'ity taona 2024 ity, raha ohatra ka ny hoe any amin'ny 4 sy dimy tapitrisa tonnes tamin'ny taona 2024, zany hoe eritreretina, zany hoe hiakatra anatombo 4 tonnes tahaka tamin'ny taona lasa.
manao kady tsotsotra ianao tsy de mila hoe zavatra sarotra loatra zany fa raha ohatra ka mahavokatra vary ataovy hoe 8 hety sy 5 tapitrisa taonina tokoa ny malagasy ka mba mandeha tsara ny zavatra rehetra raha 3 tapitrisa ny isany ka any amin'ny 9 tapitrisa ny latsaka kely taonina anao zany ny vary vokatra dia mba mety mihinana vary eo amin'ny 200 kilao io isa-taona zany isam-batan'olona raha tsara lay vokatra dia mba rakady tsotsotra fotsiny tsy mila de tena hoe milina pikajy akory zany fa any amin'ny 90 ka hatramin'ny 200 kilao anao zany no raha vokatra soamantsara ny vary ka tratra zany tanjony zany dia hihinana vary 200 kilao na 90 kilao isan'olona ny malagasy na mazava ho azy fa salan'isy zany satria misy malagasy tsy halany vary 200 kilao mihitsy satria zaza vao teraka 2 taona 3 taona tsy halany 200 kilao mety hisy ohatra kely fa betsaka ampy ny malagasy tsara mihitsy raha vary 200 kilao isan'olona isa-taona ampiazy tsara mihitsy satria zany mihinana any amin'ny 4 kilao isan-kerinandro atonony tsara amin'ny akapobeny tsiny amin'ny akapobeny resahantsika an'izany satria atonina amin'ny tsara fa zay tokoa ve nefa amin'izao toe-javatra hiainantsika zao tratra tokoa ve zany hoe vary 4 kilao isan-kerinandro raha ohatra ka hoe andeha hoe le tamin'ny taona 2024 5 tapitrisa taona de fantatsika fa noho ny toe-javatra maro samihafa araka ny lalana sy ny fandaminana dia be dia be ny malagasy tsy mihinana fa tsy 100 kilao isa-taona io na mety mahery kely aza satria fantatsika rehetra am'izay monina any ambanivohitra natao hoe tsy lavitra ny renivohitra fotsiny ihany dia maraina ny malagasy de mihinana mofo gasy sy kafe dia lasa mandeha ny etoandro any dia ratan-tsaha izy any dia mangazo maina de tsindriny vary soa-kely mba tsy ho masinaty izy dia mangazo maina ny tena betsaka dia misy vary soa-kely ray sotro be de tsindrina mangazo maina zay foana no haniny tantsaha ny riva izy vao manao vary maina miaraka amin'ny anana na miaraka amin'ny patsa zay no mandaniny ny ray kapoka na tapa-kapoka fa raha ataonao ny saran'isa dia tsy mihinana mihoatran'ny 20 kilao ataotsika hoe isa-taona ny mety raha betsaka zany ny akabeazany maro satria mety tapa-kapoka mihitsy ara isan'andro raha ohatra ka mety no am'izao raha zany tsika satria raha mijery any ny tsy fisian'orana isika dia mampanabe ihany ny akabeazan'ny tantsaha tsisy tantsaha-mpambony vary ka tsy velom-panahiny satria efa 20 ny volana janoary tsika androany mbola tsy feno tsara ny rotsak'orana mbola be dia be ny tsy nahazo nangataka tamin'i Jesosy re tompo omeo ranon'orana izay nanome izy marina fa nisy fahasamban-javatra ihany vokatry ny sy rivo-doza saingy nahazo betsaka ihany any faritra maro saingy hitantsika rehetra fa mbola tsy ampy ny rotsak'orana ary efa tsy ampy ny rotsak'orana dia manjary lasa taraiky ny fanetsana ny vaky ambiaty ary raha sanatria ka taraikely dia tratran'ny ririnina ny fotoana hiterahany mazava ho azy raha tsy hoe anga miemotra koa ny fahatogavan'ny ririnina zay mba mety milamindamina kely raha hoe taraiky kely ny orana raha taraiky kely ny orana ka somary miemotra kely ny fahatogavan'ny ririnina de mba tsy maninona fa raha lasa aloha ny ririnina ka taraiky ny orana dia fantatsika fa anakofa ny vary satria ny vary mandritra ny fotoana hiterahany de mila hafanana 20 ka hatramin'ny 30 degré ka raha vao tratra n'ilay atsika iny izy dia manakofa maniry foana izy maniry mazava ho azy fa akofa mibetsaka fa nahina ihany zany manahy zany fantatry ny tantsaha rehetra mpamboly vary zany zavatra resahantsika zany fatan'izany satria iainany isan'andro zany iainany isan'andro ohatra tsika miaina ny fitohanan'ny fiara isan'andro de fantatry ny tantsaha tsara zany fahasarotany zavatra izany ary zay no mankatonga atsika mangataka amin'Andriamanitra hoe tompo mba omeo rano rotsak'orana ampy re mba ahatonga ho fampitsakafo satria ny vary no foto-tsakafon'ny olona any ambanivohitra eny izao izy efa manomboka miazatra kely ihany ny tantsaha mampiasa vary mampiasa mangazo maina mampiasa katsaka arak'izany eto ary ety mofinaina ity de tena miresaka ny fampitsakafo hoe Andriamanitra no loharan'ny fahavokarany zay mibebaka zay miverina amin'Andriamanitra de hoy izy manao hoe indro avy ny andro Jehova ahatratrarany mpiasa tany ny mpijinja
ary mimpanosy osy voaloboka hatratra ny mpamafy. Milaza fitahiny zany, milaza fananana ampy milaza hoe ampy-sakafo ny fireneny zay tahiny Jehova. Zava-dehibe mantsy ny sakafo, mariky ny fitahin'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony ny sakafo. Ry havako, inona ny mahatonga andany? Inona ny mahatonga zany fahampitsakafo zany ka mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra tsy noana, mahatonga ny Israely tsy noana amin'io amosam-paminany io, dia ny fibebahana, ny fiverenana amin'Andriamanitra, ny fiovantsaina, ny rehefa miteny io fiovantsaina, tsy le lafin'io fiovantsaina amin'ny lafiny moral ihany, iny aloha tsy editsika hevitra mihitsy hoe zava-dehibe lay fiovam-panahy, fiovampo, fa eo koa ny fiovana fomba fiainana. Tsika zao am'izao andronatsika zao, noho ny changement climatique tsy editsika hevitra ny mahatonga ny olan'ny fambolena eto Madagasikara, ary mahatonga tsy fampitsakafo. Raha ohatra ka mijery firenena maro tsy ampy sakafo sika, atao hoe Yemen na firenena amin'ny faritra maro, de satria napahany amin'ny Soudan, dia satria misy ady any, misy korontana tsy afaka mamboly ny olona. Fa Madagasikara afaka mamboly ihany ny olona, na eo arany hoe fisian'ny tsy fandriam-pahalemana mitranga etsy eroa, dia afaka mamboly ihany ny olona. Fa ny olana amin'ilay fambolena zao lay tsy fampindrano, lay changement climatique. Ary dia mitaky toe-tsaina, mitaky fiovam-po sy fiovantsaina koa zany amin'ny fomba fiasa ny tantsaha, amin'ny fomba fiasantsika mianakavy. Tsy azontsika ovana raha ohatra ka hoe zay ny tena ny zavatra avelan'Andriamanitra hitranga, misy ny changement climatique. Ahoana ny ovantsika, ahoana no anamboarany fiainantsika mba hahatonga ny hoe afaka miaina amin'ny toe-javatra zay io toe-trandro iainantsika io. Ahoana ny satria ny antsoina hoe mibebaka dia tsy hoe miova fo manaraka an'Andriamanitra ihany fa amin'ny lafin'io, fa miova saina koa, miova fomba fiaina, miova fomba fitantanana ny fiainana mihitsy. No zany dia mila miova isika manoloana ny toe-javatra tahaka zany, mibebaka miverina amin'Andriamanitra, ary manaiky hiova koa amin'ny fomba fisakafoanana, amin'ny fomba fambolena, amin'ny fomba raha tsy mivonona ho am'izany tsika dia tsy afa-miatrika le fiovan'ny toe-trandro. Misy lafin-javatra izay tsy maintsy eketsika satria tsy niankina tamintsika, fa niankina tamin'ny changement climatique, niankina tamin'ny fiovan'ny toe-trandro. No zany dia raha tsy miova manaraka an'izay tsika de zao reraka. Niavako malala, ny voalohany zava-dehibe de zao, tsy le fiovana amin'ny saina maha olombelona ny voalohany, fa le fiovana amin'ny fiovana fiverina amin'Andriamanitra, fiovana ara-panahy, fibebahana izay hiteraka fiovantsaina. Zay no nafatry amosam-paminany eto, hoe miverena amin'Andriamanitra, mibebaha amin'Andriamanitra, de ovay ny fomba fiaina, ovay ny fomba fifandraisana, iaino ny tenin'Andriamanitra, iaino ny fahamasinan'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavozana ny saina ho Paoly any amin'ny Romanina, fa amosam-paminany de ny lohany zany fa afatry Paoly zany, mibeba miova amin'ny fanavozana ny saina, miova ny toe-tsaina. Ina le toe-tsaina miova? Be dia be ny zavatra andrasana amitsika. Raha tsy zany tsika dia tsy afa-miatrika tsika, tsy ny fiovaovan'ny rafi-piarahamonina eto ambonin'ny tany ihany, fa na ny fiovaovan'ny toe-trandro ara, de mila miova am'izany isika, satria raha izao fizotrana zao de mihemitra foana, fantatsika rehetra, tsy olona tany aloha no teny antsika an'izany, fa itsika rehetra de miara-miaiky, fa tao anatin'ny 5 taona de ny masotsika rehetra nahita fa ny hena tsy kelikely ny rotsakorana. Ary zao dia mangataka amin'Andriamanitra tsika mba homeny ny rotsakorana, mba ho tratra lay fahampitsakafo nofisitsika rehetra. Dia inona ary ny olana? Ny olana de zao, mila miverina amin'Andriamanitra isika, mila amboaritsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mila amboaritsika ny fiainantsika ara-panahy, mila miorona amin'ny fahamarinana, mila miorona amin'ny fahitsiana, miorona amin'ny fahadiovam-po, miorona amin'ny asa tsara. Fa ny faharoa zay ampanantenain'ny tompo eto izy manao hoe ampodiko ny Israely avy any amin'ny fahababoana ary anangana ny tanàna efa rava izy ka hononao. Zava-dehibe le hoe fonenana ao amin'ny tanindrazana, tsy mpanjenjena, tsy mpifindra monina, fa manana ny tanindrazana,
Zay io tenen'io mana hoe honinao izy, tamanao izy, manana trano honenanao amin'ny toerana io izy zay ahafahany miaina tsara, trano honenana zay isian'ny fandriampahalemana. Ry havako ny ateraky ny fibebahana, ny ateraky ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, tsy hoe fananana fahampiana ra-tsakafo ihany, fananana fahampiana am'zay hanina sahaza ho an'io, fa izao ny fananana koa fandriampahalemana, fananana ataontsika hoe fandriampahalemana sy sécurité, zany hoe tsy mitebiteby ianao. Andriamanitra no asehon'ny salamo fa miantoka voalohany indrindra zany fandriampahalemana zany. Hitantsika amin'ny salamo 120, Andriamanitra dia maniraka ny anjeliny manodidina anao. Zany hoe Andriamanitra dia isan'ny ateraky ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ny fandriampahalemana, ny fiarovana, hoy ny salamo 120 fantatsika rehetra, hatrany amin'ny salamo 100 ara moa zany. Andriamanitra dia mpiandry tsara, Andriamanitra dia ianteherana, raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Andriamanitra zay ataontsika hoe tsy hoe loharan'ny fahavokarana ihany izy ka manome antsika fitahiana hahatonga antsika tsy honoana ho mosarena, fa Andriamanitra koa dia miaro manome antsika ny fandriampahalemana ahafahantsika miasa sy mivelona. Ateraky ny fibebahana zany. Fa ny fiarahamonina zay lavitra an'Andriamanitra, ny fiarahamonina zay tsy manaiky-araka amin'Andriamanitra dia manjary fiarahamonina anjakan'ny korotana, anjakan'ny tsy fandriampahalemana, anjakan'ny kolokolo isan-karazany, ka manjary firenena zay tsy sambatra fa manjary firenena mikorotan-dafa. Dia ito ary Andriamanitra nanao antsoavy tamin'ny alalan'ny Amosa ho an'ny zanak'Israely ary miantefa amintsika. Manoloana ny olana ara-piarahamonina maneran-tany eto Madagasikara koa tsy ilaozany zay hiaran'ny tsy fandriampahalemana. Hitantsika tebiteby maraina tsy ho hariva, ny hariva tsy haraina, amin'ny tebiteby isan-karazany, trano tsy azo elozana, raha velozana ny trano dia very misy mamaky, very misy alaboty isaky ny tanàna kely dia tsy maintsy misy alabotsy very, na ny lamba miaina tokotany, na ny soina tokotany, na ny angady, na ny famaky, ny alaboty akoatra ny mitranga etsy sy eroa zay mampitebiteby ny olona. Inona ny fototr'izany? Ny fototr'izany dia izao ny tsy fametrahan'ny olona an'Andriamanitra ho Andriamanitra mitahy, ho Andriamanitra topoina, ho Andriamanitra arahana, ho Andriamanitra ivavahana. Tsy manaraka an'izay ny olona, fa heverin'ny olona fa ny fiezahany, lasa niezaka zahan'ny olona dia tsy ny fanompona an'Andriamanitra, fa niezaka ezahan'ny olona dia ny fanompona ny vola, fanompona ny tombontsoa isan-karazany, ary rehefa ireny ny tompoina dia tonga ho azy ny korotana. Satria ny vola io tsy hoe ny mpanam-bola ihany no manompo vola, na mpanam-bola hoe zay rehetra manam-bola dia voatery manompo vola, tsy marina loatra zany, tsy marina loatra mihitsy. Tsy hoe rehefa manan-karena ny olona dia manompo vola izy, be dia be ny manan-karena, be dia be ny men'Andriamanitra fitahiana fa tsy nanompo vola izy. Ainy nampiasany iny ho toy ny fitaovana, fa misy tsy koa rehefa hoe mahantra ny olona dia tsy manompo vola izy, fa be dia be koa ny mahantra, be dia be eto ambonin'ny tany ny mahantra sahirana, fa mbola manompo vola ihany. Mbola tsy mainty tantana ihany, fa zay mahatonga azy mangalatra nge, zay mahatonga manao herisetra, satria manompo lay vola, na manompo lay tombotsoa manokana. Zay mahatonga ny hoe fototry ny olam-piarahamonina ny tsy fiarahana amin'Andriamanitra, fototry ny olam-piarahamonina ny tsy fametrahana an'Andriamanitra ho ivon'ilay fiarahamonina. Fa rehefa Andriamanitra ny manjaka ao anivon'ny fiarahamonina, rehefa Andriamanitra ny manjaka amin'ny tokantrano, Andriamanitra ny manjaka amin'ny mpiara-belona, dia izao tsy maintsy miova, tsy hoe mety hiova, fa tsy maintsy miova mihitsy ny fiarahamonina. Miova ary lasa ny ivon'ny fiarahamonina dia tsy ilay materiel intsony, fa Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra fitahiana izay manambara amintsika eto hoe mampahavoakatra ny mampahavoakatra ny tendrombohitra, ary indrindra mampiorona ny olona tsara ao amin'ny tany honenany, ka mahatonga azy tsy hitebiteby, mahatonga azy manana fandriampahalemana. Tsy hoe Andriamanitra ihany manao izany, fa ilay fiarahamonina mihitsy lasa manana izany toe-tsaina izany. Tonga ho azy eo anatin'ny fiarahamonina izany toe-tsaina izany rehefa ivon'ilay fiarahamonina Andriamanitra. Zavatra maniry ho azy, vokatry ny fananan'ny olona an'Andriamanitra, ny fanajany ny fananan'ny hafa.
vokatry ny fanana ny fanompony ny olona n'Andriamanitra ny fanajany ny fiainan'ny hafa, fanajany ny fiezahany hafa, fanajany zay mety ho tombontsoa-iombonana sy ny soa-iombonana. Rehavako ny fivavahana dia mitaonantsika hibanjana ny fanjakan'Andriamanitra voalohany, fa ny fivavahana koa dia mitaonantsika hifanaja eo anivon'ny fiarahamonina. Ary ny testamenta taloha dia tena mampitodika antsika mihitsy, tsy hoe hibanjana ny an-danitra ihany, fa mibanjana indrindrindrindra ny fiainam-piarahamonina. Ny kristianina dia tsy hoe olona ilain'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany ihany aloha voalohany indrindra, fa tena olona ilain'Andriamanitra eto anivon'ny fiarahamonina. Olona izay ampiasain'Andriamanitra ho fiasan'ny fiadanana, ho fiasan'ny fandriampahalemana, ho fiasan'ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Ka tsy hoe maika hiakatra any an-tany de tena za tompo alaivo an'io alina, na za tompo alaivo rapitro, fa mbola avelan'ny tompo eto ianao satria mbola misy asa miandry anao be dia be. Araka ny tenin'i Jesosy manao hoe hanao asa lehibe noho izay ianao. Zany hoe ny tompo eo fa ianao no ampiasainy ny tompo mandra-piala ety. Ny kristianina no fahazavan'izao tontolo izao dia tsy mahazo miravoravo tanana isika, satria nahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana dia andraisantsika ny fiadana sy ny fifaliana mba hahatonga antsika ho fiasan'ny fiarahamonina. Ka tsisy heviny tsy mahazo tia tena isika hoe za tompo marina sy mahitsy manam-fananao dia alaivo amin'izay mba hamantana ny lalitra. Iny tokoa zay fa zao ny tompony fandarana, ny tompony mbola miandry ianao na dia 70 taona na dia 80 taona na dia za miandry ianao fa zao atovy aloha, mbola misy zavatra be dia be tsy vita, mbola misy zavatra be dia be matoa-meny ny tompon'andro, mbola misy be dia be tsy vita, matoa-meny ny tompontom-pahasalamana, mbola misy zavatra be dia be tsy vita, dia efao ny fanompona, efao amin'ny fitiavana zany, satria zay no andrasan'ny tompo. Tsika rehetra ny tian'ny tompo hibebaka, tsika rehetra ny tian'ny tompo hiova mba hahatonga ny firenena, hahatonga ny fiarahamonina mba havokatra arak'izay ambarany amosam-paminany. Rehavako malala engany ho tanterahin'ny tompo amintsika ary tony amosam-paminany afatry Amosy tony. Engany amin'ny taona 5:20 ity mivavaka isika. Ahoana moa tsy omen'ny tompo antsika? Dia isika hiverina aminy, dia isika hitoraka aminy, dia isika handohalaka aminy mba ho tanterahiny amintsika, zany hoe ho voky ny malagasy, ho ampisakafo ny malagasy, iorina tsara ao anatin'ny tokantrano ny isam-batan'olona, mba hiaina ao anaty fandriampahalemana araka ity teny amosam-paminany ity. Tsy hongotana amin'ny tany izay nomena azy, mba ho tamana amin'ny toerana izay misy antsika avy isika menakavy, mba ho toetra ao amintsika izany fiadanan'Andriamanitra zany. Matoa ny men'Andriamanitra antsika toy ny teny toy dia tsy hoe teny nofisina akory, fa teny izay sitrapon'Andriamanitra, azon'Andriamanitra tanterahana, fa ndeha hibebaka, ndeha hiverina amin'Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika zany teniny zany. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa mitaona anay hiverina ianao, antoky ny fahavokisanay ara-panahy, antoky ny fitahiana ny taninay ny fiverenanay aminao Andriamanitra. Tompo, manome toky ianao fa hamelona sika arakaranay, hiantra anay sy hivimbina anay. Dia tahi tompo ity taonanay ity, amarino amin'ny isa-tokantrano, fa ataonao ambiampy ny isa-tokantrano, ataonao ambiampy izay rehetra. Hitanao ny tsy fampinorana ny faritra maro eto amin'ny firenena, hitanao ny fiovaovan'ny toetrandro, tsy miafina aminao zany. Dia mivavaka izay Andriamanitra, manam-pirenay ianao, manam-pirenay ianao tompo, mba tsy ho sanatry tratry ny mosary zahay, fa ianao Andriamanitra mahay manome izay rehetra ilainay. Dia mivavaka izay misaotra ny amin'ny orana nomenao anay, izay tsy takatry ny sainay ny fomba fiasanao, fa ny soratra masina tompo dia manazava hoe misaora amin'ny zavatra rehetra dia misaotra izay. Dia mbola mangataka aminao zahay tompo, ampaherezo ny tantsaha omeo anay ny rotsakorana ampy mba hahafahan'ny firenenay mivelona, ahafahanareo tantsaha miaina araka ny sitraponao. Dia manam-pitompo ny isa-tokantrano amin'izao herinandro manomboka izao, atao feno fifaliana ny herinandronay. Saotra Jesosy. Amen.